Raha tsy misy ny fivana dia rahampitso talata 1 volana aprily no amoaka ny lisitrireo kandida izay faninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny voamera-maleo tena amin'ny sanany fifidianana na ny CENI. Raha toa ka nahatratra 50 sy dimanjato ny isan'ireo filatsako fidiana izay voarakitra teny anivon'ny rafitra mpanamarina sy mpikirakira ny filatsako fidiana na ny OVEC dia 20 sy 900 tamin'ireo nankatoavin'ny CENI araka ny fanambarana izay navoaka ny farany herinandro lasa teo taoriana ny fitarainana izay nataon'ireo kandida izay voailika teny anivon'ny OVEC. Nisy tamin'ireo tsy afa-po tamin'ny fanapahan-kevitra no nampiakatra ny fitarainana teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Raha ny tombatomba ny foibe famantarana toetry ny andro dia opetsaka ny rotsakorana ny mifaritra avoany Atsinanana Nosy hatramin'ny alarobia ho avy izao ka miatra ny fampitandremana amin'ny loko mena ho an'ny faritra Atsinanana Androany sy Rampitso, fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny faritra Analanjorofo sy Ambatsoa manomboka Rampitso talata hatramin'ny alarobia. Manentana ny mponina mba ho mailina foibe famantarana toetry andro amin'ny mety sy ny fiandronan'ny rano amin'ireo toerana izay mora tondraka sy ny fiakaran'ny renirano ary ihany koa ny fiotsanan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana rehetra ireo. Raha 7 ny tahan'isan'ny olona nisitraka toeram-pidiovana tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia niakatra ho 700 izany tamin'ny taona 2020 sy 2020 araka ny tatitra izay nataon'ny Ministeran'ny Rano, Fahadiovana sy ny Fidiovana momba ny asa zato andro. Miisa 12 ireo toeram-pivoahana ho an'ny Taolobe, 90 ny toeram-pivoahana eny amin'ny fotodrafitrasa-panjakana ary 130 kosa ny toeram-pidiovana izay natsangana raha ny fanambaran'ny ministera. Iampy 110 moa ireo fotodrafitrasa ireo ho hiatrany ity departemanta ity. Tsy mbola tonga eny anivon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra aloha amin'izao fotoana izao ny didim-pitsarana izay mampiato ny fandraisan'ny komina ny Abatsena eto an-drenivohitra. Mitohy araka izany ny fitakiana Abatsena izay ataon'izy ireo. Nisy mantsy ny raharaha-pitsarana izay mahakasika ny fampiatoana ny fandraisan'ny komina ny Abatsena izay nandeha tamin'ny alakamisy 20 ny volana aprily lasa teo anivon'ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana. Nisy ny didina avoaka an'ity rafi-pitsarana ity amin'ny fampiatoana sy ny fampiarana noty izay fandraisan'ny komina ny Abatsena izay nivoaka tamin'izany saingy tsy mbola tonga eo anivon'ny komina ity raha ny fanambarain'ny tompon'andraikitra. Tamin'ny faritra Menabe ny minisitry ny fitsarana ny farany herinandro teo ary isan'ireo fonja izay notsitihany tamin'izany ny an'ny Miandrovazo sy Morondava. Nampanantena moa landy mbola tiana Randriamanantena Soa izay minisitry ny fitsarana tamin'izany ny anofanana arakasa ireo fonja any amin'ireo toerana ireo. Aritra 100 andro eo ny fanofanana ary iarahana miasa amin'ny ministera misana ny fanofanana arakasa izany hotolorana mari-pakasitrana ireo mpiofana rehefa vita ny fifanana. Noresan'ny mpikambana eo anivon'ity gouvernemanta ity ihany koa ny fameloma maso ny momba ny tompam-pamokarany voafonja any an-toerana.